CEG de référence Toliara voalohany mbola mitoetra ny fotodrafitrasana orin'ny filomarika Ravalomanana 7 taona aty aoriana. Fandalinan'ny aila firaiky amby 24 sy ho tompona andraikitra amin'izay olaninao izahay ho ny solomavambahoaka timy. Afanany eto Antananarivo ankizy 520 isan'andro no manantona mpitsabo noho ny aretin'ny fisevoana. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'izao alina sabotsy fahavalo amby 20 ny volana novambra ny taona 2024 izao tonga soenao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manatitra ry araba tomboky lahy sy tomboky vavy sy manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny vavao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia anisan'ny sekolim-panjakana manana ny maizy azy ny collège de référence ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana ao Toliara voalohany ao faritra Tsimondrefana. Ny filoha Marika Ravalomanana moa no nanangana ny fotodrafitrasa ary nanohy ny ezaka ho fanatsarana ny fampianarana ny fikambanana iraisam-pirenena izay miany ankizy na ny UNICEF. Miala ronombana ary no mitatitra amintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Ireto amin'ireo fotodrafitrasa sy sekolim-panjakana 420 no volavolaina sy naoriny filoha Marika Ravalomanana tamin'ny fotoam-pitondrany ny CEG de référence ao Toliara voalohany faritra Tsimondrefana. Niaraka tamin'ny tetsikasa fanorenana ny ivitoeram-paritra amin'ny fanofanana momba ny asa na ny CRFP sy ny fitalevam-paritra ny fanabeazam-pirenena na ny DREN na izany. Ny taona 2024 no nanomboka ny asa ity sekolim-panjakana ity raha tany amin'ny taona 7 no nananganana ny fotodrafitrasa. 7 taona izao no nanasoavana ireo zanak'i Toliara. Ahitana mpianatra 370 ao an-toerana tamin'ity taom-pianarana ity ka ny 70 amin'izy ireo no fantatra fa hanala ny fanadinam-panjakana BEPC. 530 kosa no isan'ireo mpampianatra. Ny mpianatra elite zany ro tafiditsato zany hoe ny mpianatra rehetra mahay amin'ity faritra ny Tsimondrefana ity dia tafiditsato iaby. De misy karazana hoe test de niveau koa zany dirana ato. Tsy mandray zaza eny anelakilany iny afa-tsy reny zaza izay manao kranina reny ihany zany no raisinay eny anelanelany. De maha référence azy zay zany misy mpianatra zany na tena marina zany reo zaza reo fa miala avy any amin'ny EPP dia matetika zany ny ray aman-dreny zany sahirana satria mitady CEG privé reny. Ka rehefa misy ny référence ty zany misy zaza reo zany efa mahay zany avy amin'ny EPP reny fa le ray aman-dreny amizay te hitohy an'le te hanaraka le zanany zany any amin'ny privé de natsanga ny fanjakana zany ty sekoly manara-penitra ty de aty zany le zaza mahay re zany mba mamono fianarana ary le zaza zany tena discipliné de voatoa zany ohatra hoe tamin'ity taona ty zay de namoaka résultat 100% zany zay tamin'ity taona ty. Tahaka ireo sekolim-panjakana rehetra dia manana olana eo amin'ny resaka fitaovana ity sekoly natokana ho an'ny mpianatra modely ity. Ho fanohizana ny ezaka vitan'ny filoha Marika Ravalomanana dia nanolotra fampitaovana maro toy ny boky fianarana sy fitaovana fanaovana fanatanjahantena ary nanome fiofanana ireo mpampianatra ny fikambanana iraisam-pirenena miany ankizy na ny UNICEF ho fanatsarana hatrany ny fampianarana. UNICEF de manampy anay betraka na reo maquette marobe ireo livre reo de manampy anay zany satria efa nisahisahira mpampianatra piatoato zay satria tsisy document complet entina hampianatsy de efa nanome zany UNICEF an'ireo boky reo toute matière par classe de tonga de efa mampianatra zany zany ny mpampianatra. Ao koa ny matériel kit sportif zay complet de complet ihany koa sarana ny UNICEF koa zay raha zay satria manana fitaovana zany ny mpianatra indrindrindrindra mba hitsondrovana an'ireny mpianatra sahirana indray zany amin'ny surtout amin'ny fandakana ty moa betraka ny mpianatra zay sahirana dia mena matériel zany zareo. Vaovao mahakasika ny sehatry ny asa kosa indray dia nampiantso mpanao gazety androany ny syndicat maromaro mitondra ny fitarainany eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Marary loatra ity sehatra ity hoy ny fitarainan'izy ireo indrindra manoloana ny zavatra tsy rariny amin'ity sehatra ity. Mitatitra ny fanadihadiana mahakasika izay Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala. Marary ny tontolon'ny syndicat sy ny tontolon'ny asa eto Madagasikara
hoy ny syndicat FISEMARE sy ireo syndicat maro niaraka tamin'ny inspecteur du travail. Mazana dia tsy misy fifampiresahana eo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo mpanao fitokonana ary na misy aza ny fifampiresahana dia mijanona ho resaka mbola latabatra ho famonoana afotsiny izany. Voalaza teo ihany koa CNT. Ny CNT dia tamin'ny taona 2024 izany hoe zany rehefa nantiany no ahafahantsika mandana ny fikorotanana, ahafahantsika manatsara, ahafahantsika manatratra zany tanjona hoe travail décent zany, nefa le rafitra tsy miasa, le rafitra tsy manana teti-bola iasany. Dia eto zany zay mahita hoe mangataka zany izay mba omena teti-bola manokana ireo rafitra ireo mba ahafahany miasa, ahafahany fonctionne tsara, ahafahantsika manatratra zany hoe asa mendrika zany eto Madagasikara satria fijerinay syndicat dia tsy isy fampandrosoana vanina reto tompoko raha mbola karama farany ambany ny mpiasa malagasy, karama tsy mahavelona, karama tsy ampy, tsy mahatody ray volana zara raha mahatody herinandro karama ny mpiasa malagasy. Ankoatr'izay dia olana goavana ary mampiteny moana ny tahan'ny fandefasana chômage technique ho ataony ny mpampiasa. Ny orinasa izay anananay mpikambana zany dia efa mihoatra ny 720 ny anananay délégué du personnel fotsiny io fa ny mpikambana tsotra dia efa mihoatra an'izay fa manana zay any amin'ny amanjatony ka amin'izay totaliny izy zay 70% ndreo orinasa ireo ny ankamaroany mandefa chômage technique izay amin'ny endriny tsy ara-dalàna. Mahatonga ny miteny amin'ny endriny tsy ara-dalàna ohatra fotsiny ohatra kaikiraisiko misy mpiasa maromaro ao mitovy asa dia lefa tranahy indray no alefa fa mivavao indray no tazomina izay tsara dalàna. Marina chômage technique tsy misy critère fa rehefa tsy mipetraka ny critère dia tokony hipetraka ihany kosa ny logique sy ny réalité hoe ato reto efa mpiasa tranahy indray ve dia alefanao chômage technique efa le mpiasa vaovao malinomaly no ajanonao. Tsy sanatria koa hoe fa fanavakavanana fa nilokiliana ny mpiasa vaovao fa mila jerena foana ny lalàna, mila jerena foana ny zavatra niainana hatramin'izay le mpiasa tranahy ny tao anatiny. Fa nanatanteraka lohabarandasy kosa androany ny avy amin'ny association Nosy Malagasy na ny ANM izany fikambanana izay mitaky ny famerenana na ireo ily izay parsy fanadiadiana ary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Fanamby anisany napetraka ny filoha amin'izao nandritra ny fampelezakeviny ny amerenana ireo nosy kely malagasy 10 dia ny nosy sambatra na ny nosy glorieuse, ny nosy andalova na ny Juan de Nova, ny nosy bedimak na bazasta India, ny nosy ampela na Europa ary ny nosy sandy na tromlan. Anisany nosy tena tsara ary manan-karena izay betsaka zava-mananaina tsy fahita firy indrindra fa misy arena-kibony tany raha tsy laza fa tsy ny nosy sambatra. Efa nisy ihany koa ny fisionambe sy fakakevitra natao teny Ivato ny volana Desambra 2024 ary ny tao andafiavaratra mba amerenana ireo nosy ireo. Saingy tsy nisy toy ny tsony ireny hatramin'izao. Ny tolona natao hatramin'izao momban'ireo nosy malagasy ireo nitondra enina. Ny hevitra nangonina tany Ivato tamin'ny centre de conférence internationale nentina nankaiza. Tao ohatran'ny mampanahy satria ny fenkevitra ny firenena mikambana dia mametraka mazava tsara fa tsy maintsy mirosa amin'ny famerenana tsisy atakandro ireo nosy ireo ary tsy azo atao ny mandray fepetra hafa mbola mety hainohintohina ny famerenana ireo nosy ireo ary fitadiavana vaolana. Mifanohitra amin'izay zava-misy satria ny renitsika farany zao dia ny antenimerandolona frantsay mihitsy no nilaza fa azo ireo nosy ireo. Tô mahatsiaro miady irery ihany ny avy amin'ny association Nosy Malagasy na ny ANM mitaky ny famerenana ireo nosy ireo fa na ny fanjakana azy tsy haino ny teny intsony. Ka zay no ametrahantsika fanontaniana satria mitaky foana maninona no tsy mety tanterahina ny zavatra zay takina. Tsy zay ihany no mitaky, tsy zay reto ihany fa ny malagasy zay tompony ity tanindrazana ity no manao le fitakina andreo nosy ireo. Misy dikany fa maninona no tsy miaino petraka ny fanontaniana dia ho zay hoe
anjaratsika manohy ny tolona satria mbola tsy milamina ny fiainam-bahoaka ka mba ilaminan'le fiainam-bahoaka tsy maintsy toizatsika le tolona ka zay no valin'le fanontanianao fa tsy hijanona zay noho ny fitiava-tanin-drazana dia anao le combat foana hatramin'ny farany dia mitodika amin'ny tanora mba handray ny andraikitra handray ny relais ny izao zavatra ataona izao. Nandritra ny fitsidinana ataon'ny filoha tany Frantsa ny volana May 2024 izay nitakiny ny famerenana ny nosy dia nilaza izy fa tsy fiaraha-mitantana no ilaina fa famerenana. Ny volana Oktobra 2024 kosa nefa dia nilaza i Emmanuel Macron nandritra ny fitsidiany tao amin'ny nosy sambatra fa ici c'est la France hoy izy. Nisy androany moa ny lobarendasy no karakarainy ANM tetsy Andavamamba anohizana ny hetsika fitakiana ireo nosy malagasy. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray ary dia amin'izao fiakarany maripahana ambony dia ambony izao dia nanatona mpitsabo iray ny mpanao gazetinay ka fantatra tamin'izay fanadihadiana izay ary fa maro ireo ankizy no tratrany fanintona, maro ihany koa moa ireo tratrany aretin'ny fahasemporana noho izay hafanana izay. Asinandria Malala sy Andry Rakotomalala. Loza ho an'ny fahasalamana ny fambolena sy ny maro hafa ny hafanana iainantsika toy ny tranga tao anatin'ny tapabolana lasa izay. Ireo marefo sy ny zaza ny tena mitondra faisana amin'ity hafanana be ity. Matety mpitranga amin'izany ny olany fisefona ary ny fanintona. Ny ankizy tratran'ny aretin'ny noho na ny olo-dehibe ny ankizy tratran'ny aretin'ny fisefona ambony dia aretin'ny fitaovam-pisefona ambony dia manodidididina ny eo amin'ny 10 na 20 isan'andro. Ny ankizy mifanintona dia nisy teo amin'ny tanatin'izay ty volana Novambra ty nanodidididina teo amin'ny 7 teo noho izany tena betsaka tokoa n'ilay izy noho ny antony maro moa fa zay zany ny trangana aretina seho amin'izao. Isoroana ity loza mananontany ny fahasalamana ity dia misy ireo fihetsika tokony atao hoy ny mpitsabo. Ny zavatra tokony atao dia tsotra be, tsy fanaovana akanjo mafana be zany rehefa mafana ohatran'izao ny andro, akanjo maivamaivana no anaovany tsirairay. Ny ankizy ampanaovana akanjo maivamaivana, manarak'izay dia ampisotroana rano matetika ny ankizy, ny olona marefo. Izy avy raha ny olona marefo ny ankizy, ny olo-dehibe, ny olona marary, mila misotro rano matetika. Ny rano sotroina amin'io dia rano madio, rano avy nampangotrahana amin'ny tena tsara. Ianao zany manomana ilay izy ohatrany dia mitondra mitavanga na mitondra migorda reny dia atao amin'izy ireny, sotroina matetitetika. Atao matetika ilay rano, tsy atao rano mafana fa rano avy nampangotrahana no sotroina. Fady ary tsy azo atao ho hiatrany ny mpitsabo ny manao dokotera tena fa ilaina hatrany ny manatona mpitsabo raha misy ny tsy salama. Eo amin'ny vaovaon'ny tontolo iainana kosa indray dia nisehoana doro-tanety tany amin'ny faritra atsimo atsinanana iny. Lasibatry ny afo tamin'izany moa ny valan-javam-boary any Manombo any. Mitaza-potsy ny ministera tompon'andraikitra ary manahy ireo mponina any an-toerana fa ho ataon'izy ireo fialan'andraikitra tsy nahavitana ny asany ny valanaretina Covid-19. Miala Rarinombana. Alaroa amby 100 hektara amin'ny valan-javaboary mirefy 5,000 hektara ao amin'ny faritra Arovana Manombo, komina ambanivohitra Farafangana any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny no maika ilafirehitra ny 7 volana Novambra lasa teo. Tsy vanjatra mazava izay ny andohan'ny firehetana ary tsy nisy ihany koa ny fampahafantarana nataon'ny tompon'andraikitra any an-toerana ny zava-niseho. 5 andro taorian'ny nisehon'ny loza vao nisy ny fidinana ifotony sy ny fanokafana amin'ny fanadihadiana kanefa tsy ampy 530 kilometatra miala amin'ny tapo-tanàna ny Farafangana akory no misy ity faritra Arovana ity. Efa dara noho izany ny fandraisan'andraikitra ka tsy mbola voafaritra hatreto ny isan'ireo biby maty tao anatin'ity valan-javaboary ity noho ifamaizana io. Efa tafakatra avy telo eny no ny hitatra amin'izay ny doro-tanety eto Madagasikara araka ny voalaza ary ireo faritra Arovana avokoa toa ny Menabe Antimena, Ankarafantsika, Manombo no lasibatra amin'izany. Ny alan'ny Manombo manokana aloha zany dia zavatra ray ihany angamba no anazavako anazy. Tsika fatelo manan-karena indrindra eto Madagasikara amina resaka rena voajanahary. Isika nefa gisitra alohan'ny farany amina resaka fampandrosoana. Izay mahagisitra tsika zay zany tsy misy afa-tsy ireo arena voajanahary io fidiram-bola tsika ato zany mandray anjara amin'ny ampahany betsaka ato amin'ny faritra zay ressource naturelle zay air protégé zay. Nefa io izy io may fantatra zao mbola tsisy mamoaka hoe firy ny mbola tsy ny inventorien zareo hoe firy ny zavatra dega atao, firy ny alapotika atao, firy ny biby nantsavina atao. Nefa
izany valanjavaboary zany dia mandray anjara betsaka amin'ny fiantohana ny arkarena faobe eto Madagasikara dia mampalahelo ihany hoe mainy alanjavaboary ny manombo 102 hectares ny resaka eto 102 hectares nefa tsisy mamoaka ilay information tsisy mba mampafantatra na dia ataoko hoe autorité locale tompotrano mionona neto. Anisan'ny sopotry Madagasikara ary miantoka ny famatsiana ambioka anaovana fambolekazy eto toerana ity alarovana ao manombo ity. Reharehan'ny faritra atsimo atsinanana ihany koa izany noho ny fisian'ny biby sy ny zavamaniry mampiavaka azy kanefa dia izao niara ny famaizana goavana izao. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray ary dia ny varahontsana ny mponina tetỳ amin'ny fokotany Anosipatranandrefa n'Androany noho ny volon'olona ny tranga von'olona ny aro fangalarana moa ity ny tranga ity araka ny fanazavany ireo manamanjo. Asinandria Malala sy Andratra Kotomalala no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Tsy nisy na eno ny zavan-tranga ny mpiray vodorindrina amin'ity tovolahy 7 taona maty nisy namono tao an-tranony ity. Tsy hita tao an-trano ny bisikileta iray izay vao nividinjana ho azy mbola nalasa izay. Mipetra-drerina tompokolahy ary ny zanany saika indrana ilay bisikileta vao maraina no nahita ny rainy efa tsy misy aina intsony. Raha araka ny fitantaran'ny reniny dia tsy nisy nanam-ponina inona na inona izy ireo izay mifanila vodorindrina raha teo. Mahalina ary izy mbola rakavary tao amiko hoe moinambary azy satria mpahely izy nisaraka tamin'ny vady mady amanjanany taloha. Androany tamin'ny enina ilay zanany lahy hoe akan'ilay bisikileta hoentina karama. Dia rena teo tony bisikileta dia ireo madapaka roa parapara tonan'ilay olona ilay bisikileta. Ivandra izy ireo tsy nijery tao fa zareo ny teo hoe ny lohany aloha dia vaky dia nitendany eto taky ny mangana. Tena indray manontolo iny misy mangana daholo na amin'ny olona azy. Ilay bisikileta ihany fa iny manko mbola voavoabe eny-bola na vidianany ilay zavy kelikely bisikileta. Bisikileta voavoabe mahitsy. Manapirofo zao fa mirongana tsy fandriampahalemana ka anairana ny tompon'andraikitra Isatsokajiny hijery akaiky izany. Ho any amin'ny faritra kosa eto anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia miaina ao anaty fahasairana tanteraka amin'izao ireo tantsahany amin'ny faritra Aloatra Mangoro ankehitriny. Nahitana fiakarany ny vidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fambolena. Maro ihany koa ny fotodrafitrasa ilaina fanamboarana. Mitatitra amintsika ny andindinina izay ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Matsiaro teny nataon'ny fitondram-panjakana Kilabao ankehitriny ireo tantsaha atenivo ny faritra Aloatra Mangoro. Tsy misy ny mba fijerena na amin'ny fitsinjovana azy ireo noho ny faharatsiny ny fotodrafitrasa ara-pambolena na ny mahakasika ireo kojakoja ilaina amin'izay tontolo ny famokarana izay. Fa anisany mbola mankisy fara ireo tantsaha ny tsy maintsy famerenana ny volan'ireo orinasa mpampindram-bola madinika atenivo ny faritra Aloatra Mangoro izay mazana misy mitangana ny zanabola tsy maintsy aloha amin'izy ireny ka voatery tsy maintsy amidy-mora ny vokatra zany rehetra zany dia lasa tantsaha indray ankehitriny no zary mividy vary lafo amin'izao fotoana izao. Toza mihitsy zany amin'izao fotoana izao dia ny tantsaha zany zao mividy vary lafo amin'izao fotoana izao. Raha ela koa fa manela fa teto Ambatondrazaka tsisy kapokana vary 900 zany. Nefa amin'izao fotoana izao moa dia 900 kapoka vary ary reo fanangom-bokatra nany dia mahazo tombontsoa fa ny tantsaha zany tena resy amin'izao fotoana izao ka dia io moa zany fa za tsy hangataka amin'ny fanjakana intsony angamba fa efa fantatry zareo ny ataony amin'izany. Asan'ny zareo zany ka dia miangavy antsika rehetrarehetra tantsaha zany mba samy eritreritra samy tonga saina fa maty miangavy ny fitondram-panjakana zany mba mitaky fiaraha-miasa fa nisy ihany zany dinika nataon'ny fédération telo ato anatin'ny PC 23 tsy haiko tamin'ny dato vina zay dia fanalifa ma zay fampatsiahivana zay mikasika ny fanamboarana ny fotodrafitrasa io satria raha vo tsy vita io zany ny tena olana goavana be ty amin'ny PC 23 ato. Eo amin'ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia mbola mandeha amin'izao ny fanadihadiana mikasika ny fahafatesan'ilay baolina kitra malaza dia Diego Maradona izany na dia efa maro aza no efa nalaina ambavany. Mametraka ihany amin'ny fomba nahafatesany ary manameloka ny fisiana tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ity raharaha ity ny fianakaviany sy ireo olona akaiky azy. Mialy Rary Nombana sy Mathieu Prince ary no mamintana amintsika ny andindinina izay. Nanapa-kevitra ny anokatra fanadihadiana lalina mikasika ny fahafatesan'ilay mpanao baolina kitra teo aloha manana ny lazany Diego Maradona ny fitsarana any Argentina omaly.
Anton'izany fiovaovan'ny filazana nataon'ny mpitsaho-panampy isan'andray an-tanana ity tompon-daka eran-tany tamin'ny taona 1970 ity nandritra ny fakanambavany azy. Ity faran'izay nolazain'ny fianakaviana fa mbola nahita ny Maradona velona ny maraina ny alarobia alohan'ny natongava ny mpitsabo mpanampy mpandimby azy. Nanao fanambarana tamin'ny mpampanolalana io mpitsabo-panampy iandrian'ny Yahya voalohany io ny andro nahafatesany Maradona ary nanova izany avy eo. Nilaza indray izy tamin'ny fahitalavitra fa noterena ilaza izay nambarany. Ny fifanoheran-kevitra sy ny fiovaovan'ny filazana no nanaitra ny fianakavian'ny maty. Nisy ny fitiliana natao noho izany ary eo ampiandrasana ny valo ny fampanaovana ny toerana amin'izao fotoana izao. Notakiana avokoa ny taratasy-panafody rehetra nampiasaina ary nisy ihany koa ny fitsirihana ny fankatsary mipetraka eny amin'ny faritra misy ny toeram-ponenan'ny Maradona andro vitsy talohan'ny nahafatesany. Hojeren'ny fitsarana ao anatin'ireo rehetra ireo raha tena nahazo ny fitsaboana sy ny fikarakarana sahaza azy Maradona izay namony eny tao an-tranony noho ny tsy fahatomombanan'ny fony ny alarobia lasa teo. Araka ny voalaza ny mpisolo vava no sady namany ity mpanao baolina kitra nitondra ny akanjo laharana 10 ity ny alakamisy teo mantsy dia sasakadiny mahery avy tonga tao an-trano ny ity farany fiara-pitondra marary. Nampitandrina io mpisolo vava io fa tsy maintsy hitrandraka ny marina mikasika ity raharaha ity hatramin'ny farany na mbola tsy nisy aza ny fitoriana napetraka izy ireo. Raha tsy hivina dia nandalo fandidina teo amin'ny lohany Diego Maradona andro vitsy lasa talohany nahafatesany. Araky ny fahaingona araka izany dia ny vaovaon'ny politika indray no hanohizantsika ny vaovao manomboka eto. Araky ny fanambarantsika teto amin'ny fahitalavitry ny MBS hatrany moa dia any amin'ny faritra Bongolavy no misy ny Filoha Ravalomanana manatanteraka fitsidiana ho an'ny androany ary dia ny fisaona ny hita amin'ireo tantsaha indray no ndeha ho tateriny Germain Menjanahary sy Manora Andray Malala amintsika. 20 kilometatra mialana Antananarivo no misy ny distrika ny Tsirono Mandidy. Fokotany miisa 40 no mandravitra ny commune ary fambolena vary sy katsaka ary fiompiana no fototra iveloman'ireo mponina ao an-toerana. Nandritra ny fiaonany izay nataon'ny Filoha Ravalomanana tamin'ireo tantsaha ireo dia niompana tamin'ny tsy fananana masomboly tsara kalitao ny fitarainana izay nataon'ireo tantsaha. Isan'izany ny ao amin'ny fokotany Antanambao-Mahavelona sy Ambatofolaka ary ireo fokotany hafa izay manodidina ity commune ity. Tena sahirana masomboly sy zesika ny tena masahirana zesika izy olo misy any apahatra fa le masomboly zany tena masahirana anay. Ny ngadin'omby zany aty lafo be dia ny tracteur koa zany lafo be ny adiny iray zany 5,10 ny tracteur tsy ny adiny iray fa ny 1 hektara dia angadin'omby ifandriatana izany zao amin'izao sekoly tsy ampy rano tsy sahazalo maloto ny fitaovam-piasana entina ambolena tsy ampy tsy maharaka ny dalo manao ny ataony zany hoe tsy ansécurisé ty ambanivohitra. Misy ny rispo ho an'ireo tantsaha mba hamokatra saingy noho ny fahasahiranana amin'ny lafiny maro toy ny masomboly sy ny tsy fandriam-pahalemana dia teraka ny akamona satria any Antsaha manjaka ny alabokatra miakatra, Antanana morongatra ny vakitrano sy ny alapotry, Pahalemana fitanga ny vidim-piainana samy olana atrehan'ny vahoaka malagasy avokoa amin'izao fotoana. Ireo tantsaha mpamokatra noho ny tsy fisian'ny famokarana avy amin'izy ireo. Nenako ny fambolena sy ny fiompiana hoy ny Filoha Ravalomanana ary fireneko aho hoy hatrany ny nambarany. Fa isan'ny faritra sy distrika nandalovany ihany koa moa tamin'ity androany ity ny ao amin'ny commune Akadinondry Sakay eo tahaka ny tanàna izay nandalovany rehetra tany amin'ny faritra Bongolavy iny dia olona maro hatrany no tonga nitsena azy na dia tsy fantatry ny olona azy ny fahatongavany Germain Menjanahary sy Manora Andray Malala hatrany. Tsy mitsahatra ny raha-matahora sy ny fampiororona ataon'ny fanjakana amin'ny Filoha Ravalomanana izay filoham-pirenena teo aloha mizaka n'izao pirenena malagasy ary filohan'ny rodoben'ny mpanohitra araka ny voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana. Feno mpitandro filaminana indray teto ny lalana nolalovany Filoha Ravalomanana. Sabotsy
fa 8 amby roapolo ny volana novambra 2024 tsena ho an'ny mponina ao amin'ny komina Ankadinondry Sakay tahaka ny olon-tsotra rehetra dia ny tsena teto ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana saingy izao no anaovana azy amin'ny maray aman-dreny lehibe azy eto amin'ny firenena nefa dia nitangoronan'ireo vahoaka tonga tao an-toerana izy mba hizaran'izy ireo ny manahirana mahatsiaranao izay président hoy ireo tafaresaka taminy fantatra ihany koa nandritra ity fotoana ity fa mipaka amin'ny vahoaka any fotony ny fanapahan-kevitra tsy matotra ataony fitondram-panjakana eo amin'ny sehatra ny fanabeazana Lei zao aty mandoa kolazy ny mandoa kolazy zao enina Israel zao ny kolazy zao malohana iny am'izao mandoa kolazy zao dia le fitaovana reny zao misy mandoa dimanjato ihany le fitaovana dia telonjato tamin'ny loatra anara dia dimanjato zao dia betsaka zanaka izy zay mahantra i mety nampidira fiarana zanaka izy zay mahantra i dia tsy tafidina zanaka i am'izao satria mandoana Israel fa fidirana aveo mbola nakadimo ny zanako zao zay tsy misy mianatra naray ary satria voalohany etsy mandoa kolazy zao misy le hoe mandoa kolazy mpianatra am'izao mpianatra enina Israel zao napidirana mpianatra zao tsika miteny zao tafiditra ihany lasa fanantenana pôkaty zany dia ohatrany hoe manadisy fanantenan'le ray aman-dreny mpianatra dia lasa tsy mety amin'le tontolo ambanivohitra ny ohatran'izay taorian'ny fiaonan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ireo vahoaka tao Ankadinondry io dia tsy karitra ny fivezivezen'ireo mpitandro filaminana tamin'ny toerana izay nipetrahan'ny filoha Marc Ravalomanana ny hariva io fihetsika mendrika fiantsiana ady tanteraka izay nitatitra mahakasika indrindra ny fisidihana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny faritra Bonglava iny fa nolaniny nisy olom-bavam-bahoaka miisa 7 kosa ilay volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 alina nivoaka ny hefitrany kosa ary tsy nandany izay volavolan-dalàna izay nisy olom-bavam-bahoaka avy amin'ny Antokotimy toy izao ary ny zava-nisy teny Tsimbazaza teny alina mitatitra amintsika ny andindininy izay ary tahiry ny aina omaly sy androany ny fotoana voatendry fa hanaovana ny valan-dresaka azo ny rehetra atrehana na ny séance plénière mikasika ilay volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 alina ihany anefa dia landy izay volavolan-dalàna izay toy izao ny zava-nisy teny Tsimbazaza nandritra ny fandaniana ny lalàna nandray fitenenana nisy olom-bavam-bahoaka avy amin'ny Antokotimy maître Antra Razafy Manatsoa efa nanaovana remarque moa tamin'iny hoe tsy ampy un jour satria raha tamin'ny zoma no tonga teto dia totsika dia nanomboka ordre de nomboka ny ordre du jour nandinika ty lalàna ty nanomboka tamin'ny latsinainy fa latsitsika tsy nanao an'io tsy misy travaux de commission larobia lakamisy dia androantsika ifide ty lalàna ty dia nidikan'izany ny fomba fiasantsika mihitsy fomba fiasa gouvernement na isika eto amin'ny antenera-pirenena dia samy nanao fitoto daholo nefa ainglehibe an'ity firenena ty no jerevantsika ho anatin'ity lalàna ty orakoraka no nanaovana sy olom-bavam-bahoaka sasany azy nivoaka ary tsy nandany lalàna nisy olom-bavam-bahoaka avy amin'ny Timy tena sarotra ny zavatra tsy mandeha araky ny fanontaniana tsy mirépondre amin'ny etaeta ny vahoaka sy ny zavatra ny lasany firenena ny zavatra nentina ao anatin'ity lalàna ity ny fahamanaraka zany tsy mahavanona ity tika zany zahay mamozinarena ny azafady alao tsy mandeha malaza président alao fa izay no ahitany io ohatra zany ny fomba comportement ny député
tsy nandeha araka ny tokony ho izy ary kitoto ny fandrafetana ny lalàna hatrany amboalohany satria tsy nisy na ny fakakevitra tamin'ny solomavambahoaka azy tamin'ny nandrafetana ny lalàna ary fepitoana nahatongava ny teny amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa tsy voahaja araka ny andiny-dalàna fa 720 izay tokony ho 520 andro. Kitoto mihitsy ny fomba fandrafetana sy ny fanaovana ny lalàna io ka na dia ny tany amin'ny travaux de commission ary dia valy braingana angamba ny azo tenena na hoe valy tsy mifanitsy amin'ny fanontaniana ny zavatra navaly anay tao fa indrindrandrindra ny ao anatin'ny loi de finance dia tsy mifanaraka amin'ny réalité fa lasa famitahana ny vahoaka tsy tantaratra ao lelazaina fa anaovana relance économique io lalàna io fa ny zavatra hita dia fanasitanana hoe nakisaka ny mpandrarà zay antoky ny fampidiram-bola eto amin'ity firenena ity na dia ny consultena ary tsy tantaratra ao anatin'io lalàna io ny mikasika n'izany mpandrarà amin'ny sehatra tsy miankina izany. Tsy mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana ilain'ny vahoaka ihany koa ity volavolan-dalàna ity. Saika nampidinina 10 isan-jato avokoa mantsy ny teti-bolan'ny ministera. Isan'izany ny ministera ny fambolena sy fiompiana izay antom-pivelomana ny 20 isan-jato ny malagasy. Tsy hita tao anatin'ny lalàna ihany koa ny fandaniana ny fanampiana azon'ny Madagasikara tamin'ny ady tamin'ny Covid-19. Ary tsy misy laharam-pahamehana mihitsy mikasika ny sosialim-bahoaka afa-tsy ny fanomezana tombotsoan'ny orinasa vitsivitsy na ny sehatra vitsivitsy tena kely dia kely ohatra fotsiny dia hoe fanomezana exonération na TVA ny varim-bazaha zay lazaina fa lasa hoe foto-tsakafon'ny malagasy faharoa alina amin'ny vary tena magaga dia magaga zany malagasy mihinam-bary ary tsy ny farinina tsy zany no foto-tsakafon'ny malagasy faharoa fa ny haninkotrana. Anisany nanaitra ny solomavambahoaka tim tamin'ny fandaniana ity lalàna ity ihany koa ny tsy fahatapahan'ireo minisitra ao anatin'ny gouvernemanta toa mipetraka ao anarana fotsiny ihany ny maha-minisitra sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny akamaroan'ny fanapa-kevitra rehetra raha mba tsy tenenana hoe 100 isan-jato dia miankina amin'ny filoham-pirenena daholo. Izay fanontaniana napetraky ny solomavambahoaka dia hoentina any filoham-pirenena, hoentina ary amin'ny filoham-pirenena, misy décret tokony vena hoentina any amin'ny filoham-pirenena, ny budgetn'ny assemblée nationale raha dia mbola hoe hoentina any amin'ny filoham-pirenena, izany hoe ny ministra ny vola sy ny ministra tompony andraikitra dia natao fitaovana fotsiny eto fa dia ny zavatra rehetrarehetra izay atao dia any amin'ny filoham-pirenena daholo. Eto sika dia laza ny resaka décentralisation effective, resaka fotsiny izany fa ny hita ao dia centralisation ny pouvoir. 770 ireo solomavambahoaka nandany ity volavolan-dalàna feno teti-bolam-panjakana teny Tsimbazaza alina ity. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ary dia niakatra ny fandaniam-bolam-panjakana ho an'ny taona ho avy raha ny mirakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nolanian'ny solomavambahoaka omaly iny. Mbola nisy anefa ny fanitsina nataony avy eo anivo ny ministera ny vola, ny teti-bola sy ny toe-karena mialoha ny nandaniana izany. Ravirazafy Mahenina, Mathieu Princy. Nisy lanisa tsy nitovy ny teny am-pelatana ny tompony andraikitry ny ministera. Ny ohatra na tsy ampy aotra ohatra ny isa, tsy ampy ny fanazavana voasoratra tamin'ny andinin-dalàna sasatsasany. Tsy maintsy nasipantsiana avokoa ireo nandritra ny fandraisam-pitenena ny ministra ny toe-karena sy ny vola. Minitra Vitsimonja mialohan'ny tsangatanana andaniana lalàna mifety teti-bolam-panjakana ho an'ny taona ho avy. Magataka izay ny anitsy azy io ny lista marina satria ohatrany copier-coller no nanaovana azy mba magataka ao amin'ny petsy 10 mba ho asiana fantsina kely na ataontsika hoe entre parenthèse mba ampitovy ny amin'ny cadastre sy any amin'ny OGT dia iry amin'ny farafarany iry mba tokony asitsika entre parenthèse hoe brut net izy io 10,9% net fa ny brut 11,3%. Ao petsy mba magataka izay ampiana iry amin'ny ao anaty filazana io paragraphe faharoa zany fa efatra ambin'ny 10 misy fantsina zay tsy maintsy atao. Manarakaizay magatak'izay mba nitsika eo petsy fa 15 page 15. Anisany misongadana ao anatin'ny LFI 120 moa ny tamin'ny fampidiran-ketra no vinavinainy ho mahery ny 7,703 miliara ariary ny fidiram-bola ara-ketra
ary mahery ny 7.7 miliara ariary ny avy amin'ny fahatseranana. Nampiakarina ny vola ampiasain'ny fanjakana izay tombanana ho 703 miliara ariary amin'ny taona raiky amin'ny 2024 raha 7.7 miliara ariary tamin'ny taona ity. Tombanana ho 4.100 mifisondrotro ny vidim-piainana hatramin'ny taona 2024. Andrasana ho 4.703 ariary kosa ny sandam-bola dolara ho an'ny taona raiky amin'ny 2024. Ny taona 2024 anefa tsy tapitra. Tafiakatra 7.703 ariary sahady ny sandam-bola dolara raha 2.704 ariary ny iray euro. Tombatombana avokoa ireo izay mibahana bebe kokoa ny mahakasika ny fidiram-bola ampiasain'ny fanjakana. Ny taloha miamisondra ny vidim-piainana. Vitsy ny orinasa no mandoa hetra eto amintsika ary eo amin'ny sehatra tsy manara-dalàna ny betsaka. Fa araka izany dia solombavambahoaka 770 nandany ny lalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana raiky amin'ny 2024 rehefa nasiam-panitsiana alina teny Tsimbazaza taorian'ny fanazavana nentiny minisitry ny toe-karena sy ny vola. Nitondrana fanitsiana moa ny fanafoanana ny hetra alaina amin'ny tataom-bidy na ny TVA eo amin'ny famarotana volamena ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara. Tsy nanaiky nandany izany moa ny solombavambahoaka amin'ny antoko-tsiky Madagasikara. Ravirazafa Mahenina sy Mathieu Prince Atrany. Ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny taoriany amena ara-pahasalamana toy ny famaroany sehatra tsy manara-dalàna eto amintsika no anisan'ny fanontaniana napetraka ny solombavambahoaka. Misy ny paikady napetraka ao amin'izany saingy mbola miandry fanampiana ara-bola avy any ivelany. Moa ve misy teti-bola mazava atao anatin'ity lalàna feny teti-bola-panjakana raiky amin'ny 2024 ity mba ahafahana mampiditra azy ireo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Valiny hita fa ambony tany asa sy manara-dalàna eto amintsika. Ny sehatry ny fambolena izay anjekinany toe-karena no tena ahitana izany. Efa misy ny vinanasa izay atao hoe projet d'inclusion financière de Madagascar na ny PIFM ary vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola hanampiana ny asa tsy manara-dalàna ho lasa ara-dalàna. Nametraka ny aiainy ireo solombavambahoaka ny amin'ny fomba ahafahan'ny fanjakana manarina ny firenena taorian'ny krizy, ny fanarenana ny toe-karem-pirenena, ny fifehezana ny fisondrotry ny vidim-piainana ihany koa. Novaliana avokoa ireo fanontaniana ireo saingy karazany no safosafoana ihany. Afaka manome antontanisa ny mponina marefo ve ny ministère ary oviana ny vokasin'ny recensement général de la population et de l'habitation izay natao talohan'ny fividianana solombavambahoaka lasa teo izay vao avoaka. Ny valiny eo andalam-pamolavolana ny famohana izany ny stade toy izay ihany koa ny momba ny RGPH3. Ny sehatra fambolena dia anisan'ny manampibetsaka amin'ny famelonan'ny banga. Ny mahagaga dia ny hena ny teti-bolan'ny ministera io tamin'ny taona raiky amby 2024. Inona ny antony mahatonga izany? Valiny tsy ny teti-bola ny vidiny eny an-tsena amin'izao dia tsy mitsahatra ny miakatra. Valiny misy ny atao hoe saisonnalité momban'io. Io tany fisondrotry ny vidim-piainana izay novinavinaina io dia vokajiana amin'ny ankapobeny fa misy ihany koa ny tahany fisondrotry ny vidim-piainana amin'ny faran'ny taona. Fanontaniana manaraka. Aiza ho aiza ny vidin-tsoloka amin'izao fotoana izao? Efa apuré ve? Raha oviana isika no hiditra amin'ny tendance réelle. Raha ny resaka soloka indray dia amin'ny faran'ny volana janoary isika vao atratra ny équilibre. Izany dia miana amin'ny hamaroan'ny fanafarana. Dia izay ihany koa tompoky lahy sy tompoky vavy no namarana tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrahako ihany koa moa ny ekipa ny MBS Ray Manontolo niarana nomana sy niarana tontoso izao vaovao izao mametraka ny veloma mandrapitafy ary ho amin'ny manaraka indray tompoko.